ry avy malala ao amin'ny tompo mafimafy kely tonga ny fotoana iona atsika indray a amin'Andriamanitra zava-dehibe ho an'ny FPVM manerana ny tany ny fandrenesana fa ny tompontsika dia miaino antsika miresaka amintsika mananatra antsika ary tsy mitsahatra mihitsy zany isan'andro tsy visaka izy ary zany nahatonga azy teny hoe ny famindram-pony dia amintsika mandrakizay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika amindreta amen. Ny salamo 5:85 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10.
Salamo 5:20 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Hiaino izay olazain'i Jehovah Andriamanitra ka hilasa fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olona masina. Ka oka tsy verina ho amin'ny fahadalàna ireo. Eny tokoa, akaiky izay matahotra azy ny famonjena, mba hitoerany voninahitra eo amin'ny tanitsika. Mihoana ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihabanana, ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsimoka eny an-danitra. Eny Jehovah hanomeny tsara, ary ny tanitsika vokatra zavatra, ny rariny aloha azy, sady izotra naraka ny diany eny an-dalana. Amina. Ira fahavalo, tera laza ery aza ho an'Andriamanitra, tomponaina le Zanahary sady rainy voninahitra. Voninahitra ne ho anao Andriamanitra masina indrindra, lay ambony indrindra, lay mahery indrindra, le tomponery sy ny fahefana rehetrarehetra, na ny any an-danitra na ny ety an-tany. Le miteny aminay zanak'olombelona hoe aoka ho fantatrao fa manana fahefana amononao ary manana fahefana amelonanao.
zany no Andriamanitra ivavahanay, zany no Andriamanitra tsy mahafoy anay, zany no Andriamanitra mitaridalana anay, dia mananatra anay isan'andro 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 mba tsy ho very zay. Ny angatahako aminao Jesosy tokana ihany hatreo zao fotoana efa nomaninao anay tsirairay avy zao. Raha koa fa mifananao masina zahay mba ianao nay fa misy hery miafina atolotra eo anao atolotra eo anay androany. Manome voninahitra anao ny an-danitra rehetra satria ambony loatra ianao sady masina indrindra. Ny anjelinao aza Jesosy mitampiny maso amin'ny elona ny anakiroa dia mandohalika satria tsy mendrika ny hitanao akory. Ny anjely rehetra kosa mihira mankalaza dia manome voninahitra anao tsy mba tahaka an'izany ny fomba na ety tany Jesosy tsotsotra ihany manondrika ny lohanay izay raisy vavokatra ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika tany rehetra. Amen. Petraka isika eo am-pipetrahana ihany ny hera 760 163. Jesosy tokontsika tompony fiainana tonga eto amintsika oloko vangina izy no hitory-teny eto afovoantsika ilay mazava tokana sambatra zay mahita azy fa ho velona ry Jesosy iresao izahay mpanomponao. Andiny voalohany sy ny fahatelo. Jesosy tokitsy tompony fiainana izay nomen'Andriamanitra antsika tao anatin'ny ray volana lasa iny dia teny ampitahotra anao, amperitreritra anao ary ampibebaka anao. Rotokom-bolana teo izy
rano vory zay tena nambary izy fa tezitra tsy zakanareo angambo zany tezitra amin'ny mpitandrina sy ny hiraka sy ny mpiandry sy ny olona rehetra izay tsy manaja anao izay tsy miaino anao ary nanamafy aza izy esory ory Jesosy hoa tena nao azafady aminao mihitsiny a ahoana ho aho moa no ahafantarako hoe ty olona ty manohatra ty pastery ty na ty hiraka ity na ity mpiandry ty na ity olona ity fitaina mitondrotondro molotra fitaina mitondrombondro molotra hoe io dada tsy tianao io a amonanao io a amsaby anao io a io zany be ho azy Jesosy amlaza aminao a esory aizy no afantarako an'izany fa raha ianao no anala ataovy fa fantatro ny fon'ny olona rehetra eny ara osy sady tezitra be izy itsipina amono ah ndray mandeha zao ihany dada no miteza zany ary tsy teny tsony a samy milaza ny avany samy milaza zy hitany fa Andriamanitra malalany eo am'poronao a araka ny teniny raha tsy miteny anao aloha tsy mamely aho rehefa tapitra maheno daholo ny olona amely amin'izay aho sotra Jesosy tapabolana iny vo herinandro kely mahery zay nitsipony ray ny hiraka mpiandry mpampianatra ny hiraka aneo zay maimaika foana hiraka tomany mihitsy mandoalika Jesosy miteny tamin'ny sasany zaho aho tsy ny fidy anio mbola mikikika eo am'birao ihany Jesosy ianao miatsa fa dada mihitsy ny tena tsy tia dia mitomano tsangana ho ianao so maratra any Jesosy eo isa taona 10 taona zay mandoalika foana ka izy mihitsy ne miteny an'izany tsy malala an'izany aho a fa raha malala azy ianao za koa malala azy ndao amin'ny tany hitanao lakately hitanao tsy ny fidy an'io a mbola tsy ho resy lahatra ihany ianao tonga dododolona eo za ho ny hiraka dia tsy maintsy anontaniana fa inona ny mahamaika rehefa niteny tamin'ny be sy ny marosa nakateny tetsy taroa ay misy tena hiraka mibotsina be mihitsy
tsy fantatro fahiraka ianao zay mpiandry kely mibaikibaiky a marina zany sy tsy marina fa ho avy Jesosy tsy nampianatra atsika sika be ohatran'izany izy rehefa amely aho izy androany nitenenako androany ihany no andrasany rehefa tapitra maheno ny olona ho avy amin'izay aho vakio ny Hébreu 12 vakitsika tsara ho tadiditsika ny zavatra lazaiko izao lazain'i Jesosy amintsika izao Hébreu 12 pejy 8 sy 9 zany 228 Hébreu 12 raha isika ny 5 nea ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy miaraka isika tandremo mba tsy ho lavonareo izay miteny eo aloha avereno toy izy fa raha izy ireo tsy afa-nandositra tamin'ny nandava n'ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tetỳ ambonin'ny tany maika fa isika raha miodina miala amin'ilay avy any an-danitra izay ampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony fa ankehitriny izy efa nanoty ny fikasana hoe indray maka koa tsy ny tany ihany no ampiororony fa ny lanitra koa ary hoe indray maka koa dia manambara hanovanina izay zavatra ampiororona ny zavatra natao mba haretan'izay zavatra tsy ampiororona koa satria mandray fanjakana tsy azo ampirorona isika dia aoka isika hanana fahasoavana ho enditsika manao izany fanompoana sitraka Andriamanitra amin'ny fanalana sy ny fahatahorana fa Andriamanitra dia afo mandevona ray masino nasinandray amin'ny fahamarinana teninao tandremo mba ho tsy lavonareo izay miteny ozy izay fa raha izy ireo tsy afa-mandositra tamin'ny nandavany ny lalazan'ny tenin'Andriamanitra taminy tetỳ ambonin'ny tany maika fa isika efa lazaiko anareo mibenimbelany fa ery za tena namaly mihitsy na ny ray aman-dreniko ara nankala mihitsiny dia hanao pastera lahy zany ny rokaliky zany fa ny tomany nandritra ny fotoana ny anarako ary zato mba tsy mpimama aingana ataovy tsy hita amin'ny papanareo mangataka ny tanànany olona misakafo zay rehetrarehetra mpianatra tandremo izay miteny mba tsy sitrany misotra masina dia tsy sitrany raha izy ireo tsy afa-nandositra tsisy afa-nandositra na ray ary ka rehefa miteny anareo hoe izay miteny aminareo manomboka androany tandremo zay ihany tsy teny mihoatran'izay mihitsy tia samy mieritreritra misy ijoro vavolombelona androany nge ahitanao an'izany amin'ny manaraka koa lay nentin'Andriamanitra tany an-danitra mpiandry nefa nakaton'Andriamanitra ny vavahadiny lanitra ho any amin'ny afo be anao na mpiandry ary mba mionamiko kely lay niteny any farany teo fa izao ataoko hoeninareo mihitsy paster aldisy aleo ny vavany no miteny
tsy mandainga ozy hoe raha mandainga dia anao ny angatahako aminao aza milaza anaran'olona raha rano lalàna zany ampy mitsika izay dia samy miaino azy. Afaka atsika isoranay anao Andriamanitra be fitiavana, mbola manomenay fotoana ahafahanay mandinika ny lalana izoranay araka ny nanomezanao safidy ny tsiraray avy, mitenena tompo araka ny fombanao, fa voninkaino anao zay mpanomponao. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Efa betsaka teny nataon'ny ray aman-dreny teo, fa za hitantara zavatra misy any aminay. Aty aminareo aty milamina, satria misy masoandro miaina ny olona. Fa izahay nanomboka volana avril miotsaka ny tany. Hatramitsika miteny zao mbola mitaona entana ny olona miala n'io tanàna io, mifindra tanàna. Io vanilla hitanao ambolena amin'ny tany midadasika io rehefa miotsaka io tany io, atelina n'io tany io daholo io. Nefa amin'ny herinandro io andeha ho alaina, atao vokatra. Io jorofo hitanao mijoalajoala io atelina ny tany io, nefa io amin'ny herinandro io dia alaina, atao vokatra. Io vary hitanao eny an-tanimbary io ho alaina amin'ny herinandro io tsahan'ny tany io tsy hitanao zay misy azy. Io trano tsara tare io tonga dia tsy hitanao hoe nisy trano ve teto. Avy nandevina ny avany olona 30 ndray natelina ny rano maty. Ozy izy hoe farandro aty aminay fa Tananarivo milamina, mbola maheno afatr'Andriamanitra. Pasteur anankiray taminay tany nanofy fivoriam-bavaka ohatran'izao feno olona, dia izy mbola tany ivelany, dia misy rangahy efa lehibe fantatra mandeha zany zara fa mandeha. Dia zao nataon'ny pasteur, iny ve ozy izy dia ho tafiditra ao alohako. Dia mbola variana izy nitodika, le rangahy lehibe tafiditra, ozy izy le varavarana, taitry pasteur ny azakazaka, nandondona. Voye, tsy fantatranga fa pasteur voay aho inona ny raharaiko anao izy na pasteur anao? Tsisy raharaiko anao na pasteur aza anao. Taitra izy avy eo. Any aminay any mpiandry zazakely anankefatra, natokanareo 9 taona anankiroa, 12 taona anankiroa, 14 taona reo mizao le anankiroa. Dia iraka mitonandreo zao 17 taona izy zao. Hitanareo zazavavy rehefa tonga taona zany maditra, mandalo fahatanorana. Ndray alina nentin'i Jesosy niakatra tany an-danitra izy. Rehefa nentina niakatra tany izy, ho tsaraina. Maro be olo milahatra. Dia zao tenenin'le anjely, mandra-pahatonga ny toronao tsaraina, mibebanao.
de zao ny navaliny zany ao izy fa nanao asan'Andriamanitra zany efa nampibebaka olona marobe zany efa nitory-teny zany e mpiandry de za ve tsy amindran'Andriamanitra fo tapitra zay tenin'izay tonga teo anoloanany teo Jesosy rehefa tonga teo anoloanany teo Jesosy nitomany Jesosy mitsy le nitomany nijery azy de gaga izy hoe fa maninona Jesosy mitomany fa tsy faly mahitana mampiandry anahy tonga eto de navoakany Jesosy boky misy ny anaran'ny feno ity daty nanaovana batisa azy sy toerana ity daty nanokanana azy mpandray sy toerana ity nanokanana azy mpiandry sy toerana ambanin'io am'izay misoratra hoe very tomany am'izay izy ny tomany de zao nataony anatin'ny tomany avy eo hoe Jesosy fa inona ny mahavery anahy ay tianao fantatra ianao tovavy zay mitory fitiavana aminao rehetrarehetra ekenao daholy fa tsy nitanterahanao mamitak'olona anao zany anao miaraka mivadin'olona very anao tomany am'izay teo vony bebaka tomany raha mbola zao tenin'ny farany raha mbola manao za Jesosy amin'ny fotoana anaovako an'izany vonoy enjana zany de nalainy Jesosy boky iny nisy zavatra ny fafany zay teo de manomboka eto izy raha tsy mamanao no ny vavaka ao anao za tsy namerina anao tany ambony tany no ny vavaka ataony reninao amerenako anao any fa zao teneny ny mpiandry aty amin'ny faritra anareo aty anankitelo am'ireo ny voavonjy 64 mpiandry aminay any firma zany 480 telo voavonjy any tsisy mpiandry tsy miasa zany miasa daholo mpiandry fa eritreretiny mpiandry zany fa asa io idirana an-danitra teneno mpiandry zany telo am'ireo voavonjy tonono ny anarana fa raha tsy tononona zay le anaranao manko teneno reo pastera reo fa ty anankiray ty very raha tsy mibebaka reo olona tsisy anarana reto mpiandry tsy atiany anarany reto manomboka 1er mai za mandringana raha mibebaka izy mamindra fo za fa teneny ny mpiandry teneny ty pastera ty tonga ny alatsinainy ny vory ny mpiandry rehetrarehetra hatrany ambany vohatra rehetrarehetra any nanapa-kevitra fa amin'ny sabotsy anao fifadikanina atsika ifanazava atsika ifamela atsika ay zany anatin'ny mpiandry ao miasa marobe zavatra tsy manjary anaty fo ao toetra ny tenenany mpiandry tany de zao masika miavonavona mankahala reo zavatra anankitelo reo no nitenenana anay tany ampitaina amintsika eto zany androany mba ahafahantsika mandinika hoe hatraiza fa misy maty ny anay any
tsy fampitahorana zany fa misoran'Andriamanitra fa mbola miteny izy, mananatra izy, manitsy izy, mandamina fiainantsika izy. Tena olana eto mampone le mifampitsaratsara, inona ianina zay anina, mampalahelo le toe-tsainantsika mihitsy zany, mampalahelo hoe mpivavaka atsika. Tsy za marina ary mijoro eto fa te hiteny aminao za androany hoe taona ny sivana ty taona ty, tena manivana Andriamanitra, tsisy tia nitondra toetra ratsy andovan'ny lanitra atsika, zay nantony anivanany. Ka anjarako anjaranao mandinika, tsy anjarako mitsaranao ary tsy anjaranao mitsaranahy, fa raha nitatitra eniny ty sofiko anankiroa ty momba anahy, tsy nanitsaka nyty tokonam-baravarany fiangonana ty tsony za, fa isorako zay nanao an'izany satria mampivavaka sady zezika ho azy zany. Zezika zany ane maimbo e, fa mahavokatra. Izy hoe misotra, fa raha tsy natao an'izany za, tsy nanirinify. Raha tsy natao an'izany za, tsy nahavavaka. Fa sonao mieritreritra hoe andeha hivavaka za, de hijery olona, simba anao, simba tsika. Jereo lay niantso anao, lay nifidy anao, androany izy miteny amiko sy aminao hoe andao iova, andao anenina amin'ny raha tsy vita, na tamin'ny teny nalokany vava, na tamin'ny fijery, na tamin'ny famindra, na tamin'ny fihetsika. Ao anatiko vera toetra anankitelo voatononareo, manomboka androany za rikoriko amin'ireo toetra sy fomba nandrafiako an'Andriamanitra. Ny ohabolana fahaenina manambara ny fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra, fa na fomba fijery na teny fahavetavetana amason'Andriamanitra. Ry mpianakavin'ny finoana, tsy mora mivavaka, tena tsy mora. Tsy fantatra zay mbola hiafaran'ny toerana misy anay fa Jesosy fa niteny, mandra-pitodianareo amiko tsy mijanona. Androany fanokanana any aminay any, misy fanokanana diakona amin'ny fiangonana zay tsy toronoko. Tamin'ny sabotsy teo, zao nataon'le diakona andeha atokana. Androany farany iarahako aminareo misotro, fa iova lalana za. Lasa izy verina avy any izy, nody an-trano mamo, niakatra ambony izy, tonga ambony any izy, latsaka avy any ambony any, tonga de maty. Mbola tsy tapitra ny androko sy andronao, andao anenina amin'ny ratsy vita. 1:70 bokikira, raha ho any an-danitra isika mijoro eo amin'ny fitsarana. Sao lazaina hoe tsy nambaranao ahy, andeha hitodiatsika amin'ilay niandohantsika sy mbola hiafarantsika, lay mikolokolo fiainantsika, lay manome tombon'androm-pahavelomana. Tsy ny herintsika na ny fahaizantsika na ny fananantsika fahefana no mibaiko ny fiainantsika, fa mbola ilay niandohantsika sy mbola hiafarantsika dia Jesosy Kristy tompontsika. Tsangana antsika rehetra 1:70 bokikira.
fanatika itu efa isimanoa iterana kaitumani ikikasi idadada misaotranao zahay Jesosy Tompo, fa mbola nomenao fotoana nandre ny afatrao, nandre ny teninao, raha mitodika amin'ny fiainana izahay, nametraka mpaminany ianao ho anay, tsy mba nanaraka ny teniny izahay. Anika raha miatrika fitsarana dia fahasimbana sy fanenenana tongotra mantanana no mampikikika anay nefa tara zany. Izahay mpitandrina mpiara-miasa amina mihitsy no tsy mino izay lazainy amin'ny alalanao, manohitra rehefa tsy mety amin'ny fisainanay, rehefa tsy mety amin'ny fonay, sady manohitra no mamela filanao Andriamanitra. Izahay iraka masika fiteny, manositosika ondry, miavonavona, mankahala, mora misafoka, mora tezitra. Mampalahelo anao Andriamanitra zany. Izahay mpiandry, mikitakita ondry, tabataba, mampitahotra, tsy mba misy teny mpitiavana. Izahay diakona, miavonavona,
mankahala nazay samyzahay aza izay kristianina mahita ny ataony mpitarika dia mitsara manome tsiny miala mihitsy aza zany toetranay Jesosy malahelo anao ka tomany mandinika ny fonay sy ny fisainanay fa raha velarinao anatrehanao ny fonay tsy misy marina na dia ray aza te kikika ary ho triatriarinay ny fonay fa nanenina tongotra aman-tanana zay na tamin'ny tenina loky ny vavanay na tamin'ny fihetsikaay na tamin'ny fijerinay na tamin'ny famindranay na nalaviranay ny sitraponao amin'ny endrika maro samihafa ny alatra ny lainga ny fitaka ny fijangajangana ny fahalotona rehetra ny tsy finoana firorohan-tsaina famoizam-po zany no ny ainanay nefa nao mikolokolo mijeranay andro mijeranay alina mandinika ny fiainanay ary mamefy anay amin'ny teninao fona aminao zay Jesosy ny amin'ireo lalandiso rehetra izay nandrafianay anao mamindrafo aminay mamela ny elokay torotoroy ny fo vato ho tonga fonofo dioviny fonay ho lapanao dioviny fonay ho tempolinao miangavy a Jesosy tahaka ny nataona tamin'ny andro ny sampandrofia nampidina n'ilay fanahinao nampibebaka ny olona rehetra mbola ampibebao anay tsiraray avy amin'ny fahadalanay sy ny faharatsianay izay efitra mampisaraka anay aminao alaviro anay ny ratsy rehetra sotra Jesosy sotra Tompo ianao efa niteny tsy olombelona ka ho tofo aminareo mandrakizay fanony amin'ny anarako ianao nonoko no fahatezerako indreny indrafonao lehibe fa nitorotoro fosy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinitsin'Andriamanitra ary zay namboraka ny ratsy tao anatiny taminao ka nanenina amin'ny ratsy vitany ary rikoriko amin'izany dia namindranao fo Davidane namon'olona Davidane nanjakazake Davidane njangajange Davidane nialine nankahale fa rehefa nibaboka taminao izy nitriatriariny ny fitafiny niantra sy namindra foanao ka nanana fifaliana teo amin'indra fonao izy izahay namindranao fo ankehitriny mahatsiary manana fifaliana satria nongotanao taty anatinay ilay mavesatra indrindra tsy ahitanay ny voninahitrao izany no ifaliana ianandratanay ny feonay manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijala nanambaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masinao fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonany olona masina famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen namindra fo sy ny antra ny tompo kandehtsika anao nira fa 4:30 amin'ny firana fifoazana andiny voalohany ihany ny foko no mifaly fa navotanao voaheloka ho very na fahanao andiny voalohany ihany
Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra nyty andro alahady voalohany amin'izao volana jolay izao a dia manonona ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Miaraba manokana ihany koa andreo rehetra izay manana ny tsingerin-taona tsarovana ny amin'izao androany izao sy nandritra ny herinandro manontolo iny a androany dia miaraba anao Jesosy, mandray tanana anao Jesosy a miditra amin'izao kianja masina izao ary dia ho tononona ampanajana ny anarana izy ireo tsirairay avy a ary ho anisan'ny fandraisan-tanana anao ihany koa izany a satria famindrampon'Andriamanitra tombonandro lehibe n'Andriamanitra omen'Andriamanitra an'izay rehetra manana tsingerin-taona izany. Misa 7:30 mianaka izy ireo a izay ho tononona ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy. Ramatoa sy Andriamatoa isany avy. Raha Solofo Arjaona sy Ranaivombolola Angimalala 18 taona ny mariazy tamin'ny 9 Jolay. Rakotoaso Liva Arlanto 7 taona ny 10 Jolay. Rahalay Aromanana Vonsoa Nantenaina sy Ramanandraibe Germaine 20 taona ny mariazy tamin'ny 3 Jolay. Mangataka ny hera Jesosy apetrako aminao. Andrianason Iorena Tso Matias tsingerin-taona ny 20 Jiona. Rakoto vao Mamy Aina Liantso ny 7 Jolay. Ramasinjanahary Lucie ny 9 Jolay. Razafy Tsalama Wendy Rianala 20 taona. Rafandria Fanomezatsoa Aina Finaritra 15 taona ny 7 Jolay. Raha Ndria Fanomezatsoa Maneva ny Aina Fiarty 12 taona ny 20 Jiona. Rasoa Arvony Fanjamalala ny 7 Jolay. Rasoa Arivao Lucie ny 7 Jolay. Rabeary Zanany Tovinirina ny 5 Jolay. Randriamalala Filaminantso ny 2 Jolay. Randriamalala Liantso 15 taona ny 19 Jiona. Andriamanatena ny Aina 19 taona ny 19 Jiona. Ramanatoanina Lanto ny 7 Jolay. Razafindranosy Estera ny 5 Jolay. Ny promotion Mpiandry Vonina 17 taona ny 7 Jolay. Ralson Rabodo Arisoa Josie Louise 70 taona ny 2 Jolay. Liantsoa ny 4 Jolay. Andrianjaka Clarka 15 taona ny 2 Jolay. Andrianjatovo Tendry ny Aina ny 4 Jolay. Raoly Aromanana Lala Viviane ny 5 Jolay. Rakotosoa Andriamanatena ny 5 Jolay. Raoly Vololona Maoly 13 taona ny 2 Jolay. Ravelo Aromanantso Mirando 5 taona ny 2 Jolay. Rakotoniirina nomena finaritra ny 2 Jolay. Ratsimbazafy Urbain Yvon ny 12 Jiona. Rakotondrazafy Mendrika Andrianina 70 taona ny 9 Jolay. Rakoto Aso Ajatina Manambala Andrianaly Andy ny 4 Jolay. Randriamason Ery Olivier ny 9 Jolay. Mangataka hira Jesosy apetrako aminao. Nomenjanary Jeremy Andrianina ny 7 Jolay. Rakotondrazaka Valimbavaka Felina ny 7 Jolay eritaona. Rajaofera ny Andriamandroso Rahontso Afalina Neria 3 taona tamin'ny 4 Jolay. Rakoto Aromanana Herniavy Fandresena ny 17 Jiona. Mangataka vavaka mba ho afaka baka. Tia taka izay ireo namantsika mpiara-mivavaka amintsika izay manatrika izao fampom-pivavahana amin'izao fotoam-pivavahana amin'ny fitora izao miara-mivavaka amintsika eto dia manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho azy ireo. Ny ten'Andriamanitra izay andraisan'i Jesosy ianao iaraban'ny tompo anao androany dia araka izay voasoratra ao am-bokin'ny tonkiran'i Solomona faharoa dia ny andininy 14 ny tapany faharoa. Ny tonkiran'i Solomona faharoa dia ny andininy 14 ny tapany faharoa. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
aoka ahita ny endrikao aho sy andreny feonao fa mamy feonao sady mahafinaritra ny endrikao. Amen. Teny Jesosy aminao zany androany, te ahitanao Jesosy, te andreny feonao Jesosy, hitsangana hivavaka isika rehetra. Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakana io, indre ny fifalianay manoloana ny fitiavanao lehibe, manoloana ny famindramponao. Zava-mahagaga tokoa zay fitantananao sy ny fifimbinanao, azy takatry ny sainy zany satria avy aminao Andriamanitra. Nomenao tombonandrom-pahavelomana ny mpanomponao, nomenao fifaliana nandritra ny taona maro tao anatin'ny tokantrano. Eny fa nahatramin'ny zaza vo herintaona aza miara-paly aminay amin'izao fiangonana manontolo zao, amin'izao andro androany zao, satria te hisotranao, te hanome voninahitra anao, te hideranao, satria Andriamanitra mahay zava-mahagaga tsy takatry ny sainy ianao. Ny famaofao tao anatin'izany taona maro zany, ny fifaliana sy ny fahoriana, ny aretina zay rehetra mety ho asan'ny devolina ampierikerika ihany koa aza, fa androany Jesosy velona trapamonjena ny mpanomponao tonga eto amin'izao toeran'izao, ivavaka izay nangatan'izy ireo, mba hanana fahasalamana, hanana fahendrena, mba ho tafianao ny herinao Jesosy, ka hijoro ho vavolombelonao, ho tafaray aminao mandritry ny androm-piainanao avy rehetra indray, niatrika fanadinana ihany koa, apetraka fianao ampelantananao, satria ianao ilay manolo-tsaina, manolo-pahendrena ary mampianatra na dia ny zavatra tsy takatry ny saina aza ho amin'izy ireo tsirairay avy. Ny teninao zay nomenao azy teo Jesosy, mba ho tanteraka na dia amin'izao andro androan'izao azany hoe te ahita ny endrikao te handreny feonao fa mamy feonao ary mahafinaritra ny endrikao. Ho amin'ilay tsirairay avy ihany koa zany Jesosy, ka ho fifaliana ho anao Jesosy no ahitanao anay tonga eto amin'ity kianja masina ity. Fifaliana ho anao ihany koa Jesosy no andrenesanao izay rehetra feonay aposakay eo anatrehanao. Misaotra Jesosy, anao ny deranao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Mahazo toerantsika rehetra toaka. Eto kamarana anazy azy, raha mba ao ianao fotrany tsy mety mandra ny saika, raha ao ianao any ambony rena rehetra any, ilay nahita an'izao fahitana zao, tiako manko izy mihitsy no mijoro vavolombelona fa tsy za. Raha any ianao le niteny hoe netiny Jesosy tany an-danitra, tonga mivavahadin'ny lanitra, dia nikatona mivavahadin'ny lanitra, dia nitomany dia nivo. Iza hono ny anaranao? Ranona tompoko. Aloha fa iresaka amin'ny lehibeako dia lasa izy sady nakato ny vavahady. Verina avy any izy io Jesosy tonga nanafatrafatra azy, raha mba any ianao azafady indrindra mba ho hitan'ny olona rehetra. Nareo ny ambony tsy tonga aedy azafady fatra zaho ny teny hoe tsy miteny tsony zao ndray mitoraka zao ihany miteny dioko zay tsy miteny tsony raha tsisy akamy manery hoe teneno. Sokatra ny vavahadin'ny lanitra dia Jesosy taminy, iza ny anaranao? Ranona tompoko. Dia nalaina ny boky
seho ny anarany fantatrao zany e mpiandry e zany e mazoto mareo ny asanao e tomany de ny tomany avianao aty anaran'izy io vita amin'ny ranom-bolamena eo amin'ny seza volamena ny anaranao dada Randrenatoandro Jean Joseph anao fantatrao io olona io tena fantatro tompoko dadanay io zao lazaiko anao zafady amin'ny teny zany tsy tehiteny any afa de oza hoe raha ho ianao de mba makalisa kely ity dadana io dada Randrenatoandro fantatro tsara mihitsiny io zao ny teniko averiko aminareo rehetra zao teny zao fa raha ho izany eo a de midina kely azafady tsy manana afa-tsy ho rangahy io any ambonin'ny tany veriko zay e tsy manana afa-tsy rangahy io any ambonin'ny tany miaino aneo nareo a miaino a tsy miaino anio nareo a tsy miaino a mankahala anio nareo a mankahala tezitra amin'io anao a tezitra amiko raha tianao no tahaka azy zao lazaiko anao tany sainy teo daholo tsisy afa-ny lazain'ny paster Aldis teo zao ny fahotanao mpiandro zao tena mahasositra aminao nde miverina ary aza verina hitany masoko tsony zao zavatra lazaiko taminao zao io adalanao io a asa atao hitany masoko tsony sady nandohalika anao mitomany hoe misaotra Jesosy de miverina eto tany izy amolona velo zany ho tamin'ny herinandro zany tsy tehiteny mafy zay ihany no miteny zay ihany no teniko samy mieritreritra jereo no mika boky ny mika toko 7 page 858 valo amby 500 sy 700 mika toko 7 andininy 4 makitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe am'izany de hitaraina amin'i Jehova izy nefa tsy hoenoiny mafy amin'ny fiainanao zany eto ambonin'ny tany hitaraina amin'i Jehova ianao vita izy tsy miaino laha ny andro mivavaka ianao laha ny andro ty ambonin'ny tany foana ianao a araroto mbola misy fotoana hibebanao anao fanatitra atsika samy mieritreritra atao fanatitra fifonana Jesosy ndray mandeha zay ihany ao any teny de zay sy teny tsony a mandrapilaza ndray angamba fanatitra fifonana mandadilady mangataka famindrampo amin'i Jehova aoriana ny rakitra voalohany sy ny faharoa dia anao processiontsika betsaka ny asa tokony ho atao a ataovy ny asa ampitiavana ao ny W sy ny seza W mbaba tsisy zato tsony angamba na 50 eo a fa ny seza mbola misy hatramin'ny 700 angamba izy raha tsy diso ao mirina faharoa zay manome mpifaliana no ankasitrahana indrindra
dia ampifaliana ry ava-malala ny rabanantsika rehetra nahatratra izao alahady voalohan'izao amin'ny volana jolay dia hita ny fiteo mason'Andriamanitra avokoa na isika rehetra. Dia toy izao indraindra raha ny fiangonana vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fahampatsiahivana vaky teny soratra masina iraisan'ny FPVM anio alahady 7 ny volana jolay Zakaria 7. Filazana araka ny tety andro PTA FUB FPVM ny flou pasteur Andrenatoandro Jean Joseph sy ny Brao FUB dia mampafantatra antsika rehetra fa ho tanterahana eto amin'ny FUB FPVM Taninanandrano ny fivoriam-be iarahana amin'ny solitenany FPVM manerana ny nosy hatrany ampitan-dranomasina ka ny fami ny talata 7 ny volana jolay, ny MFF ny alarobia 10 ny volana jolay ary ny FSL ny zoma 12 ny volana jolay. Dia manantena antsika rehetra mba hitrotro ambavaka ireo fotoan-dehibe ireo ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Filazana ho fiaraha-miasa antsika dia miantso sy mangataka mpiandry mba hiasa amin'ireo mpiomana hatokana eny Ambatomirahavavy miisa 520 mba ho avy ao amin'ny fa 4 ny alarobia 10 ny volana jolay manomboka amin'ny 7 ora maraina izany androm-bavaka izany dia maniry mba ho tonga maro isika. Filazana ilazana isika avoakan'Andriamanitra rehetra fa noho ny antony manokana dia emitra ny zoma 12 ny volana jolay ho avy izao ny famoahana ny lisitra manaraka momba ny fanisana. Avy amin'ny sampana fanantenana fampahafantarana programa ny vokatra 420 izay atao ny 17 ny volana jolay ka hatramin'ny 1 ny volana jolay. Dia misy hatrany mandritra ny herinandro ny atsika ataon'izy ireo ny alarobia 17, ny alakamisy 12 ny zoma sy ny asabotsy ary ny alahady. Avy amin'ny sampana fanantenana ihany misy ny fifaninanana digital kanjian'ny 7 izay ataon'izy ireo dia fifaninanana slam sy ny fifaninanana cœur event ny andinindinina dia afaka anotanitsika amin'ny sampana fanantenana na manantona ny tompon'andraikitra isika. Avy amin'ny kristianina tanora zokiny. Ny kristianina tanora zokiny noho ny 70 taona ny orenany dia manao fifaninanana hira faneva sary famantarana logo sy ny andinindinina dia afaka alaina ao amin'ny tompon'andraikitra na ao amin'ny braony pasteur Marcelin. Ampahafantarana koa isika mpiara-mivavaka fa tsisy ny zoma fanavozana sy fanondrenana amin'ny zoma ho avy izao noho ny fanokanana etsy Ambatomirahavavy. Avy amin'ny sampana vondrona ny mpampianatra. Sampana vondrona ny mpampianatra dia maneho fankasitrahana feno ny Brao FUB, ny Brao Maharitra, ny Brao Dekona ary isika avoakan'Andriamanitra rehetra noho ny fitrotrona ambavaka sy ny vokatra izy ireo izay nahazahoana 7,162,800 ariary na 35,814,000 francs koa tsy hain'izy ireo tsy akasitraka atsika. Ny vondron'ny mpampianatra koa dia manentana hatrany atsika rehetra manomboka amin'ny 15 taona ny miakatra fa mandray hatrany ny sampana mba hanatevin-darana azy ireo. Ny fivorian'ny vondron'ny mpampianatra moa dia isaky ny alahady maraina ao aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany ao amin'ny efitra 413 satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fanomanana ny procession isika. Dia samy mieritreritra amin'ity hira ity fa 420 ao amin'ny boky hirantsika. Raha eo mamony fokony eo anilanao, raha eo izany ny faniriko tano aso saraka anao, raha eo vonikanopo eo anilanao, raha eo mitafinofo tano aso saraka anao. Tsangantsika rehetra.
renao a zany tena fanoloratena anomponao Jesosy raiso zany soraty zany hatramin'ny anarany voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any alleluia masina 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 Jehovah tompony maro endrika voninahitra tany rehetra petraka isika dia hotohizana ny famakiana ny raharahany fiangonana avy any ivelany avy any amin'ny FPVM Ambohidratrimo Anala ny mpitandrina ny birao ary ny fiangonana FPVM Ambohidratrimo Anala dia efa manasa antsika mpianakavy ny finoana rehetra hiaraka iteran'Andriamanitra hifanotrona aminazy mba ao amin'ny sehatra maitso Anala mahitsy ny 17 ny volana Jolay manomboka amin'ny 7 ora sasany fotoana ary ny fiderana lehibe irana amin'ireo mpanakanto maro toy ny Antsoavo, ny Ralaliva ary ny tarika loharano sy ireo sampana izay nasaina sy ny invité surprise. Ny ezaka izy ireo amin'izany dia ezaka sonorisation misy ny tike varotana izay amin'ny vidiny 2,000 ariary azahoana ny lot vary 50 kg siramamy menaka ny premier lot ireo kojakoja ilaina amin'ny tokantrano PPM isy ny sakafo sy tsakitsaky amidy amin'ny vidy mirary eny toerana avy any amin'ny FPVM fiaonana vonzongo ilazana isika voakan'Andriamanitra fa ny FPVM fiaonana dia manao opération trondro amin'ny vidiny 5,000 ariary ny kilao ny 17 ny volana Jolay izany dia natanterahana ny trano vonjomaika izay ivavahana eny amin'ny tany ny fiangonana ny toerana naovana ny hetsika dia eto amin'ny fiangonana Taninanandrano avy any amin'ny FPVM Ambohidrano sy ny manodidina ny FPVM Ambohidrano sy ny manodidina dia manasa antsika mpiara-miazakazaka mba handray anjara ny fividianana plakety ny vidiny amin'izany dia R1,000 ariary izay mety azahoana loka samihafa Hyundai Tucson moto ordinateur portable téléphone ny fisariana dia atao ny 27 ny volana Jolay dia toy izao indray ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanamasinana fanambadiana masina Ramatora Andriamaro Vontsoa Andany Ramatora Aronanana Marie Joséphine Andriamatoa Andriambola Sara Ramatora Velor Jeanette Andriamatoa Andrianatoandro Mamy Ramatora Soar Velo Emeline Ankilany dia falamapandreny fanamasinana ny fanambadiany zafy ny zanany Randriamaro Rajonarvely Njaka Malala sy Randrianatoandro Mamy Aina ary ny Batisa Randriamaro Rajonarvely ny Avy Malala Anaïs izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 ny volana Jolay amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Rajonarson Solomantiona Dieudonné Ramatoa Ravololon'Irina Jacqueline Andany Andriamatoa Randrianarvony Delphin Ramatoa Vololon'Irina Voangy Arsoa Ankilany dia falamapandreny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rajonarson Andriamiary Tsirimiaina sy Rarivonsoa Sara ary ny Batisa ny Andriamiary Mahenika Lamina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny Izomasy 17 ny volana Jolay amin'ny 7 ora. Razanan'Irina Emeline Rasoanay Voarivao Mikael Mivady Andany Randrianarso Maurice Mivady Rabe Arso Daniel Mivady Ankilany
dia fahalamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian-jafy ny zanany Rasoanaev Bartina Ivan sy Andoniaina miary Daniela sy ny batisan'ny zafy ny Rasoanaev Danielo ho Mateis ilo Mateis izay atao eto amin'ny FPVM Tanànandrano ny asabotsy 20 ny volana Jolay amin'ny 2.10 ora. Raoni Rijaona Hervey Razainy Rina Viviane Andany Randriandona James Ramiartso Neve Jean Ravaoartso Martine Ankilany dia fahalamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian-jafy ny zanany Raony Artso Manampiary John sy Ramiartso Anjarany Mena fitahina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 ny volana Jolay amin'ny 7 ora maraina. Andriamatora fito manana mivady an-daniny Andriamatora ambony manana honore mivady ankilany dia fahalamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Razafiny Diarso Herlanja sy Ravaoary manana Sendramano izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 7 ny volana Jolay amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Toverson Abel Dodé Ramatora Soafara Justine Andany Pasteur Andrianarso Andriana Alfetra Ramatoa Dovaso Hantiniaina Ankilany dia fahalamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ratovarson Abel Judicaël Fabien sy Andrianarso Lovaniaina Fandresena izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny 20 ny volana Jolay amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Mamniaina Jean Joly Ramatora Manatena Soa Janine Andany Ramatora Soa Miampionina Lalao Bertine Ankilany dia fahalamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andriamamniaina Jean-Élisée Thierry Nirina sy Lambo manana fitiavana Sophie Aimé Olivia izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 ny volana Jolay amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Kotarso Tovoery Ramatora Zafy Mamonjy Rivo Lalaina Hanitry ny ala an-daniny Andriamatora Kotarso Désiré Ramatora Zananaev Julienne Andriamatora Andrianaev Jean-Pierre Mivady Andriamatora Kotarso Lovaniaina Ramato Ralmalala Hantinaina Angeline Ankilany dia fahalamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakotarso Herniaina fitahina sy Rakotarso Lova Manitry izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 17 ny volana Jolay amin'ny 2.10 ora atoandro. Raha misy tompoko mahita ny tsy mamety ny anamasinana amin'ireo fanambadiana voalaza voatonona ireo dia angaviana izy hampandreny ray aman-dreny mpitandrina mialohan'ny fotoana voatondro. Dia toy izao indray ireo avantsika no tomandry amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty no hampandrenesana sy hamakiana azy ireo mifanesy. Ranaiveson Edmo dia notomandry ny 4 ny volana Jolay rehefa nivahiny 9 taona teto tany hoy indreny ny razana Draso ny vadiny Raharso Emeline ary ny zanany valo izay solotena ny Mademoiselle Carole promotion tsy miova 2 nofiny dia efa voalevina tamin'ny sabotsy 1 ny volana Jolay. Razafindramanan'Andriamana tena Doda dia notomandry tamin'ny 17 ny volana Jona teo amin'ny 1 taonany hoy ny vadiny Sylvie Emilienne ny zanany 4 nofiny dia efa voalevina tamin'ny 7 ny volana Jolay. Dia Andriamanitra tompony fahampiononana tompoko ny iritsika indrindra ampionona ireo avantsika tramanjo ireo. Nisy nanolotra vararakitra avy amin'ny fianakaviany Ravololona Irina Soany Menjanahary Ernestine Rayal Riary fisaorana ny vadiny ny zanany ny taizany zafiny sy ny maneho fisaorana fiangonana FPVM Tanànandrano Ampandrina Dadarandrena Toandro Jean Joseph sy ny dekona mpiara-miasa amin'ny fivoazana eto amin'ny FUB FPVM ny sapana vondro ny mpampianatra ny chorale FUB FPVM ny groupe mazoto ianareo namana tsy tapaka rehetra izay mifanotrona ny trotro-ambavaka nampahery anay tamin'ny fahalasana ny dada Rabenor Paul. Dia toy izay indra raha ny fiangonana izay hotohizina amin'ny famakina ny voady masina izay nataontsika izao maraina izao. Ny voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany dia tonga amin'ny famakina ny voady masina eto amin'ny ambandriantsika amin'izao andro amin'ny 7 maraina izao.
fahafolo-karena narary ny tongotro tamin'ny talata ny vavaka nandroaka devoly de vola omenany ray aman-dreny 30 000 ariary izay mitsinjara toy izao: ny 5 000 ariary Ambatomravavy, ny 5 000 ariary Toby Ambotsimeloka, ny 5 000 ariary Toby Ambodanerana, ny 5 000 ariary sezany Tanànandrano. Raisy Jesosy vokatry ny foko, misaotra Jesosy eo, amen. Ny totaly ny 30 000 ariary. Rakim-pisaorana noho ny fahazahoana ny fisotrondronono voalohany 80 taona, vola 30 000 ariary eo It's
ampafolo karena koa indro ny ampafolo ny volana jiona misaotra Jesosy vola sy milariary voninahitra ho anao Jesosy aiza onka misy mitsapa Jesus nagartuzu visejana mawat uzakaju Jesus izakedi dinawasarutan sisetwa Jesus vayandalu mapayeri tuku dia ikutani
ao jesosy ratsy azo zay takiko aminao faianao jesosy no malala ny zahazahoay jalahelo ao jesosy fa miandrandra lay maray maovao Finzai kamipusakawan lay masoandro Jesus manazava nifiana kweti deifalya Jesus fanahazo vitaribeibe dada tsy misy soratra 10,000 ariary misaotra Jesosy fa tafiditra ny asa somatsara ny zanako any ampita ka mangataka ho titularisé izy dia mangataka ny asa travail de vacances ho lasa CDI ho an'ilay zandry ianyko vola 50,000 francs na 10,000 ariary vitalana seza deuxième étage tsy misy soratra 10,000 ariary Situ unifanekena Jira inifasua Pana Situ unifaetena Jana jitukumanake Eri Izan mambu masimite Eri Eno ireni uluna Au Yanja Jana simitalau Namani chofitya wana situ unifanekena Jira inifasua wana situ unifaetena Yana jitukumanake Eri Iza mamumba simite Eri Eno ireni uluna Au Nyanja Janau simitalau Kachangi alene Ena Nyanja Tiangi tunite Ena
famiehoanatsy ana izao fiainanjanakaza isokatremo anolo ana ifitraketany fianana isotritrere fauta ana mira tsisy adala ana oro titrotikany fo uma fikoire famiehoanatsy ana izao fiainanjanakaza isokatremo anolo ana ifitraketany fianana isotritrere fauta ana mira tsisy adala ana oro titrotikany fo uma fikoizay anzo fahatrany arene ena gaza tiamitonite ena yansa urefa maune ena mahaunena maunena itwe chanafelo fana mana tosa natsana nituta sana jira natupuni fitya fana yana nuazu yansapa sana faha tachani alele ena yansa tiani tunite ena yansa urefa maune ena maha unena maunena nitwe chanafelo fana sivy ndriana faharoa efatra ambiroapolo ndriana fahaefatra roa ambiroapolo ny totalindreo rehetrarehetra reo a 2:valopolo ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. toko efa nilasa tamin'ny heriny a fa ny akabiasan'ny nofotsika zao a dia nofo rinona daholo ilasako anao amin'izany be dia be mampome na nofa fa niazakazaka nenjehan'ny alika dia za ndray nanentsikan'le alika dia aveo indray a nenjehany kisoa za ndray nanentsika kisoa aveo zay latsaka ny anaty rano dia latsaka tao anaty rano dia nikakakaka tao anaty rano zany atao nofo rinona nitahaka ny toy zao misy anankiray za nanofa nanasa lamba hony a izy teo za nanofa za nanofa nisy varomasaka tao anaty sase dia nihetsika ho nilay varomasaka dia niroako dia voly dia nanjary sahona dia nisotisoty erantrano zany any atao hoe nofo rinona dia aza manoratsatsony afa aleoloha ho afaka ny rinona ity anankiray ty na dia nofo rinona aza dia zao ihany na nofy aho izy dada nofoko dia hoe be dia be zany le nofy eto fa naray fotsiny dia nosy feo ny teny tamiko manao hoe anaka atolory any fonao izay ihany sisa nofo rinona daholy na aloha na rina mandanaka na raha tsy mpiandry anao a manolo tenao mpiandry zay raha tsy katekomenina dia manolo teny ho katekomenina ary raha mpiandry dia mpiandry tsy miasa zany matozo miteny hoe atolory a ny tenanao ty zao nanofona nasa lamba tao anaty koveta le lamba rehetrarehetra ho ny feno kaka na zipo na akanjo na iny etsetra saika toko hoe zany rehetrarehetrarehetra zany a dia noforirinona daholo fa ity ty zay nanofiano ainareo chifre ty zao hoe 200 sy 500
raha 200 dia mibaika ira faha 200 bebaka ny hevi-dratsinao esory zany ny andinin'ny fahatelo manana hevi-dratsy ianao io tsy fantatro na inona esory zany 500 ira roahana devoly zay esory le hevi-dratsinao a dia mandana esana roahana devoly fa ireto ihany misy fanontaniana ny tsara ina dada ny fanafodina rein fa misy vatony a ozy dokotera zao lazaiko anao tandre moi mihinana an'le comprimé effervescent ohatra mihinana siasy mille ianao a le atao anaty rano dia nomana avy aloha tapitra mihitsy nle hoe le mipiripirika rehetrarehetra eny alao tapitra mihitsy a ohatran'ny rano mangatsika zay vosotrona zay comprimé rehetrarehetra ka misy pisita ohatran'ireny dia avy aloha tapitra mangina ohatran'ny rano mangatsika vosotrona fa iny le mipiripirika iny ka raha iny ny sotronao iny le vato mbola tsy levina kory sy ao anaty rano a dia sotroinao dia any amin'ny rainao amin'izay za manao vato kely raha pitsidray dia mitombo misy ngoza be ohatran'izany lehibe ny vato anatin'ny rainao io anefa tsy maintsy dedina na tianao na tsy tianao rehefa lehibe ary rehefa mikitikitika ny vozany ianao a dia mieritreritra n'io faty mihitsy ianao ny ankabiazany tandremo fa io raha io a ny saripady indrindra andro ny mananasy zao aza mery mihinana mananasy mihitsy ianao fa raha le kely iny ihany iny le didiny kely iny ihany no hoaninao a ampy fo le namako anankiray zay gaga be a mahita hoditra mananasy irany trano izy hoany nihinana an'io za ozy zany e dada ozy malany eraky ny malina rerany tomobile ndray andro ianao daolo zany nihinana an'io eny tompoko raha pitsilody eny amin'ny hopitaly tsy zaka ny ray mihitsy tompoko ny mamy be niditra hopitaly ny apitsininy lodododony ny rainy anankiroa hotapahana manao dializy raha vao manao dializy ianao dia manao veloma teny aminao azay raha vao manao dializy ianao dia manao veloma fa vao mitsoka iny dia afaka ny ainao le rainao mihitsy zany any politika dia nisy nangataka hoe ndana ny tany eo any an-dafy hoe ohatrinna manolo ny ray anankiray na maly ny tany amin'ny hopitaly hoe 900 millions ataovy tengasiny e zao ny raha tsy takatry ny sainao hoe 900 millions de francs oko zay ray volana ihany no vitany oko zay izy dokotera tsy manam-bola tsony a atray ozy le ranga tsy manam-bola vonitsoany iny a tapitra ny ainy mitandrema amin'io raha io za tsy tia mamy io a tandremo ny gâteau be debe raha mbola kely alohanao tsy dia maninona loatra tandremo ny chocolat be debe raha mbola kely ho tsy maninona fa rehefa manomboka amin'izay eo amin'ny 20 taona eo anao a dia mamahina amin'izay tandremo ny gâteau be debe ny mamy be debe indrindra fa ny mananasy fa raha mbola vaty fotsiny ianao a dia azo didina fa raha mbola kelikely ohatran'ny tony akikely tony izy mbola kelikely dia misy le fanafody amin'ny homéopharma hoe ody vato ino tenarany ty atrakely zay dité
dite zay zao sotrony isan'andro fa ny tsara indrindra hitanareo fa za misotro rano eto tsy mahamenatra mihitsiny zany azadiny misotro rano foana tokony alany 2 litra anao ndray andro 1 litra zao tonga ny amin'ny 12 1 litra rarivo raha tsy manao zany ianao dia tsy madio mihitsy io raha ianao io tsy adalàna mitondra rano ana am-piangonana mba miteny azay fa raha vony eo dia vita tonga dia mampamangy ianao raha voan'ny ray vita tena iray ty misy manontany hoe ino moa ny fanafody amin'ny amponga ben-danitra be dia be io fa za manontany anao zavatra be dia be ny vitan'io mananamana izay paster Dody tany France tena jiosy dia io no ny resaka ny razam-benay jiosy aneo zosy dadany dadabenay jiosy tsy mba nanana fanafody afa-tsy amponga ben-danitra afaka io daholo ny aretina rehetrarehetra zay no mahatonga azy hoe amponga ben-danitra fruit du ciel ny anarany eo amin'ny teny frantsay fruit du ciel amponga ben-danitra izy amintsika afaka io daholo ny aretina rehetra za tsy manao hoe minana foana sa mahita an'io dia minana foana tsara mamboly aneo ny ravin'io mahafaka diabeta izy goda be iny zafady amin'ny firy zao mba hijanona ozy le dokotera gasy zay efa ela be tany Paris tonga eto anao paster ianao ve mba ozy mba efa nenana amponga ben-danitra mihinana ka ny antsika ne le amponga ben-danitra vakiny dia le voniny menamena iny no mahafinaritra atsika tsy iny mampiakatra siramamy fotsiny iny fa ny fomba ny jiosy dia tramin'iny kapoka be n'iny mihitsiny alana le fotrany dia pretina amin'ny mixeur totona dia dia iny rehetrarehetra iny sotronao rehefa avy eo mahafaka aretina be dia be mihitsiny iny dia ho le dokotera zay hoe mba minanan'io aneo paster ty tavoangy any manko isa vita amin'ny tavoangy maintimainty mbola mainty noho ny Coca-Cola izy anaty tavoangy tsy nasiana siramamy fa tena izy mainty ohatran'izay afaka io daholo ho atsika rehetrarehetra tenenako zany nge mba minana paster dia lazao any vokany rapitsy maraina gaga ny apitsy maraina fa ny slipoko zafady feno fotsifotsy be ohatrany lafarinina feno na ny aloha na ny arina taitra be mihitsiny kipahako tsy mety afaka ny kikisako amin'ny atsy tsy mety afaka nefa ny tena podra mihitsy ny fahafatako azy podra ohatrany lafarina ohatrany hoe gamba kipahana dia afaka tsy afaka mihitsy na natao inona dia ozy dokotera hitanao raha tsy mihinana an'io ianao io izy ny manala ny tsetsina rehetrarehetra mitatavian'olombelona professeur ny teny zany tamiko tsy fantatra izay mihainao anareto na iza dokotera io izy manafaka lay tsetsina rehetrarehetra ao anatin'ny tatavianao dia zay ndre mandeha zay ihany namerina ny apitso tsisy tsony na izao mamerina tsisy tsony fa ndre mandeha zay ihany io koa mahafaka diabeta io koa mahafaka tension fa misy fetrano io raha tejery ny anganao jereo ny internet dia klikeo ny hoe fruit du ciel dia sarina amponga ben-danitra no hitanao ao fa lava be ohatran'izany nisan'ny aretina hafany ka ianao manontany an'io dia tsy fantatra izay aretinao jereo aloha ny internet okizay tapitra amin'ny fotoana
sangana amin'izay tsikary anolotra ny rakitra satria fitiavana mandrakizay ny tena nitiavany Jesosy tazadiro zany izy miteny izy mananatra mba ianoy sotra Jesosy. Sotra Jesosy tsaronay mihitsy ny tenina hoe zanaka tiana ihany ro anarina be tenao mikapoka ianao manafay ianao marara aminay olombelona zany fa ny fitiavanao ny tena jerenao Jesosy ary misaotra anao raha mba isan'izany itiavanao anay zany na dia ny fahotana ihany aza mahamenatra nefa dia amboarinao diovinao zay misaotranao zay amin'ireo valim-bavaka be dehibe tao anaty voady mandresy azy any amin'ny fitsarana sitratra hatramin'ny aretina rehetra ary ny hoenonao ny vavaka ny mpanala fanadinana mahafaly anina izany Jesosy valosoa be dehibe atolotro ny fiangonana ka miaraka miteny aminao zay Jesosy manao hoe misaotra Jesosy be ny olana tena be ny olana gataka aminao a Jesosy ray minitra dia ray minitra dia ray minitra mba hitanila hivavaka aminao zahay maminay loatra ny tenina hoe te hitany endrika eo ireo izy Jesosy avererimberenao aminay ny tena hoe fantatra ane ny otriko hoe fantatra ane ianao hoe fantatro koa ane ny feonao hoe mahafaly anao
ary zany nitondrano valim-bavaka ao anay fona fa ianao mihitsy Jesosy no ny teny hoe mba hatandreny feonao sotra Jesosy mbola tiana ianao ka dia misotranao iondrika ray minitra ary izay Jesosy dia mba iondrika ianao tongavany amin'ny W tsirairay aveny ianao hatrany amin'ny rihana fa efatra Jesosy sotra Jesosy no ny fitiavanao dia mino fa mba iondrika kely ianao iaino ny bitsibitsika ao am-ponay ao araka ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao manana ny zavatra rehetra manko anao ka ianoy no vavaka Jesosy. Sotra Jesosy, sotranao misotranao raha misahirana tonga ty aminay androany zao maraina zao voarainao zany Jesosy ianao tsy mba mandainga fa ianao nilaza hoe ninninona angatahnareo amin'ny andraiko amin'ny anarako ataoko zany. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina. Tompony maro. Entsy voninahitra ny rehetra. Rainay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao. Tonga ny fanjakanao. Ao ny sitraponao. Ety an-tany taky ny an-danitra. Eo anay ny anina sy hazo ary mamelany elokay takina milana izay mbely reza mitondra ny fakapanahy manam-pifahana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raiso ny sodrandro ho Jehova tompony maro aminao zano Andriamanitrao, zano Andriamanitrao, tsy misy afa-tsy za aza manana andray mianika fa mitsy eo amin'ny fiainanao. Za mbola vonina monjy anao, mbola hiaro anao, taridalana anao amin'izay lalaka lenao ary na inona ka tahnareo amin'ny analako ataoko zany. Anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Entsy voninahitra ny rehetra. Tanteraka tokony izany ny anarana raisiny zany ary ny fanahy masina. Petraka isika dia ny mpandray sisano mizany.
dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana ho mba hampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Sambatra be mihitsy tsika eto an-taninan'andrano hatrany ambony rihana rehetra any, nitenenako hoe tena sambatra tsika androany manana zava-maneno tsara dia mare tsara daholo ny sofintsika tsirairay avy, sa va misy tsy dia marere. Androany ny Andriamanitsika ry havako. Ndray androany tsidika olona tetsy amin'ny hôpitaly Gérard Robic, nisy zanaky ny fiangonana Narary dia niandry nanao garda zany. Dia nanao contrôle ny dokotera tany amin'ny 4e étage tao amin'ny Gérard Robic, dia nivoaka teo amin'ny lavarangana teo dia nitazana misy olona miresaka ery ambany be ery, dia zao ny tonga tany an-tsaiko hoe reo olona miresaka ery ambany ery mivorivory mitsitokotoko, reo zao tsisy maremarika hoe misy mitazana ery ambony ery. Inona reo azao ny mba resahan'ireo hoe tsy fantatr'ireo hoe misy mandinika izy zao. Dia lasa ny saiko hoe tahaka an'izany koa izao sy anao zay tonga eto. Misy Andriamanitra mandinika ary rahalasy ranabavy ho aso ho anao eto androany, ka amin'ity fampandraisana anio ity engane araky ny fananarana ny raisitsika tamin'ny ray aman-dreny teo, mba tsy ho mpandray tendakaniny
misy aneny mpandray tendakanina ny ampiangonany isaky ny fandraisan'izy jesosy tiako ianao zao nefa rehefa tonga ny lahady faharoa tsy hitantsony izy. Androany ry havako, ary zany nitenenan'Andriamanitra nandrahany zanan'ilay tokana hitady sy hamonjony very ka niteny amiko sy aminao izy hoe izao lay nidina avy any an-danitra, raha misy mihinana sy misotro ny rako izay rery any no anana fiainana mandrakizay. Ka androany ninninona mahazo anao? Vitan Jesosy io rahalahy sy ranabavy tsy malala an'Andriamanitra nga fa androany raisy Jesosy aloha no tompy sy mpamonjy ny fiainanao, satria izy hitady anao aneny ny ahatongavany. Malala eo imasony anenao zany any anenao ka izany nandeha anaovantsika nyty hira mahafinaritra be ty. Ianao Jesosy manasitrana ka tsy hanafenako ny aretiko, ny indra fotsy efaritana no manamaivana ny zioka hoe 500 amin'ny firana fiderana hitsangantsika hanome voninahitra ny tompo dia hanandratra nyzany hira izany ho an'Andriamanitra ray tsy toa. Voninahitra neo an Jesosy rery ihany. Halleluja. Masina Jehova tompony maro, enky voninahiny tany rehetra. Amen. Ianao Jesosy manasitrana ka tsy hanafenako ny aretiko. Todikany aminao zay ry tompony lanitra amin'izao alahady maraina izao. Henao manko ny teny fa sambatra zay vao asa amin'ny fampakaram-bady ny zanak'olona. Sambatra zay mpianakavy ny finoana amin'ity alahady ity fa tsy mbola nidina tany amin'ny fiainatsita ny fiainanay Jesosy, fa mbola natsoanao tao anatin'ny famondramponao izay ka nasanao anay eto androany Andriamanitra. Hatrany ambony rihana rehetra any Jesosy mitodika any aminao. Sambatra izay rehetra noho izany Jesosy mingavy ary milela-paladianao raha mba sitrakao hamasino mofo ho tonga tenanao androany. Ka ny marary rehetra tonga eto manana olana manana tsaina Jesosy ho sitrana amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta sy ho afaka ny areraha-panahy rehetra. Tahaka an'izany koa ny kapoaka Jesosy hamasino ho tonga rahanao ka androany Jesosy hanoratra ny anaranay indray ianao amin'ny boky vaovao fiainana vaovao satria ny raha ny fanekena vaovao nalatsaka ho famonjeny ho an'ny mpanota. Tsarove
tsarovy nentinao tao akalvaria jesosy ka androany ataovy mahita ny voninahitra ao jesosy eo ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra eto an-taninanandrano amin'ity anio ity tompo tsara indrindrany reo ny dekona izay andray anao voalohany mba jerevy manokana izy ireo eny ampizarana ny tenanao eny tsisy karamane jesosy ny ase fa anjara biriky lehibe ho an'ny tranon'izy ireo any an-danitra ane zao asa fampona tanterahany hanio izao zany fifalianay rehetra Andriamanitra zany fahasambaranay rehetra anio ny kasihan'ny fanahinao masina ka ho tanteraka aminay tsirairay avy hoe zavatra tsy hain'olona tao dia hain'Andriamanitra tao. Sotra Jesosy. Amen. Petraka ianareo. Ry havako rehetra izay manamaso, raha mahita n'ity zavatra tazomiko ity nareo tandindo ny tenan'i Jesosy, dia ny vakiny ho asoanao ka ho izy ity tenako izay vako ho anareo ity, naratra noho ny anareo ity, ho fanasitranana ny aretinareo sy ny rofinareo rehetra. Dia araka izany koa ny kapoaka, nandray ny kapoaka ny tompontsika, dia ho izy hoe ity ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo, ho fanadiovana, ho famelana ary hahatonganao olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy. Sambatritsika rehetra androany ka nampatsihivon'ny tompo hoe naroviana raha no mihinana ny tomo mofotony sy misotra mitony kapoaka tony ianareo, dia mba tsarovy ao Jesosy mandra-piaviko eny amin'ny raha ho any lanitra. Andeha atsiaro ny tompontsika isika ka hanao ny hira 750 risakaiza ny mpanota. Fantatrao ny zanakao fa malemy mora lavo hoe ka mangataka mba todio tena miangavy anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta anio. Asevy todian'Andriamanitra ianao fa faty antoka ray lavaka raha tsy mandray an'Andriamanitra izao sy anao amin'izao fandraisana izao. Tena ataovy amin'ny fotsika rehetra izany hira izany eo ampandraisanao an'ny tenan'i Kristy sy ny ran'i Kristy. Risakaiza ny mpanota
Manrian'Andriamanitra fatratra ianao androany. Ny mpanoratra amin'ny mpanao salamo dia ny teny tahaka an'izao tsy haiko na efa rehan'ny sofinao ny teniny hoe tenin'ny mpanao salamo hoe maniry anao ny nofoko ary mangetaetanao ny fanahiko. Androany ry havako, andao aniry an'Andriamanitra mihitsy isika rehetrarehetra satria moa zanaky ny fiangonana CFF mimiry androany. Andao ampitody atsika ny fotsika rehetra ty hirany zareo fa miangavy anareo hatao. Taloha zay namonjy ireny soavaly de bois reny dia mandefa n'le taratasy kely eo an'ny vakinery amin'le aniny ery dia ty hiry ty dia atolotra ho an'izao dia ao anaty tononkirany ny afatra dia androany misy tononkirany CFF tena mandona ny fo ary mino fandonan'i Jesosy. Raha itsika le hira atsika mianakavy dia arao faratsay ao anaty tononkirany afatry ny tompo atsika hoe o modia zanako. Da miangavy anareo hanao an'izany hira izany ampitody atsika ny fotsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa sambatra ianao satria ny rahany zanak'ondry tsy misy klema no anafiny ho aso anao modia zanako.
mbamody zanako miandrianao itiray tianao berika fô natao ahitanao tsy adinoko mandrakizay tsy mba miova ny fitiavako zaho ane rehefa ty tena ty azelalôtrany anao zanako manantena fao tianao raha toka iverina antranodray le fiaina vaovao zay no maniko anao Sulu asalo chuanao raha toka iverina antranodray le fiaina vaovao zay no maniko anao lamba sulu asalo chuanao vanatezano iza mansuiza riavako ry anao ve zany antsony zany tonikira zany ndrany zanak'ondro ny nanadiova no aso anao androany de tokony anaram-baovao no antson'ny tompo anao tokony ho fiainana vaovao ny tokony ho fiainanao satria ny nanadiovan'andriamanitra asy anao de ny rahasoan'i Kristy nipanefy volamena manko riavana de ampidirinao anaty afo ny volamena de tefena de zay vao nivoaka mamirapiratra tsy mba tahaka an'izany nanadiovany nasy anao fa tena ny rahan Jesosy mba fantatrao ny tsy ambaratelo lanitra lay toeram-boninahitra nametrahana ny Kristy Jesosy nanaiky nidiny izy hamonjy haniza hamonjy anao zay tonga eto hamonjy mbola isalasala va ianao androany ka raha eny ampelatananao ny tenan'i Kristy sy ny rany tady teo riavako fa sao izao ny farafanasana tsy fantatra zay ora even'ny tompotrano na ora riva na ho mamatonalina na ora pitsy maraina tsy fantatra tsika zany hamboary ny devizy any an-danitra raha manatsofina hoeto miaino ianao androany hamboary den'izao ny lanitra anao homany fampijerekely daholo ny tsika rehetrarehetra fanontaniana mipetraka dia izao hoe io miara-mipetraka aminao io ve hiaraka eo na ny an-danitra sa ahoana
Fandroany ny fanamboarana an'izany tiako iletika ao anatin'ny saitsika rehetrarehetra fa matony ny olona ray mbola velona dia mbola misy azo antenaina ho ny soratra masina raha mbola tsy maty zasy ianao zazo ao voamalina nisy maty tany amin'ny fiangonana netiko mbola tanora kely mbola vao 20 taona monjy maty ny ady varotra be tamin'i Jesosy ary havako hoe Jesosy eo tsy mihaino vava nanaovana azy tsy mihaino vavaka va ianao dia tonga tato anatin'ny saiko ny fananaran'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny hoe iandeha aneo izy dia hiverina indray akanareo tsy maintsy akatsika kay Jesosy ry havana fa omany sambatra sika rehetra tonga eto sambatra izao sy ianao nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokany ataoko amin'ny teny vazaha kely ity satria za mba nandalo 6e ihany fa iny dia ateneniko amin'ny teny vazaha kely tsy malala ny Jésus nga androany Satana tena tokony hitolefika ary tokony androany Satana ny tena tokony any amin'ny farimy rehetrafo ka tsy verimberina aminao tsony mandrakizay doriamena mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra tena tokony anaram-baovao ny antsonanao mba rehantsika ve ty hira 1:7 anaram-baovao indray no iantsonanao orim-piambina atineny ao ambony many avelao aza velangina reny ny obinao fa anarana vaovao indray andao ny ataontsika rehetra izany hira izany ry havana ny 1:7 dia isy anarana vaovao any an-danitrano manaiky izany va nareo sady tsy manaiky ho voasoratra anarana vaovao noho izany mila riana ny toetra taloha fa ny toetra vaovao ao amin'Andriamanitra fanamboarana izao reta-peo androany aza miala eto ianao raha tsy voareta-pe alohany fa mijanona indray mivavaka amin'ny folo rehefa mbola tsy voareta-pe amin'ny folo dia miverena indray amin'ny roa reta-peny tsara ny mitoetra tatramin'i Jehovah ary tsara ny manandratra ny anarany ka andeha ataontsika rehetra izany hira izany 1:7 ny 9 no ataontsika rehetra velana wangina reni feuna kaitsuruisa yatukun Yesus tuknau sotupuna mifua tena tsy fon'Andriamanitra isika rehetra anao ao tompo reko ny feo anao tena ataovy solom-bavaka ao izany iray izany risakaiza tsara n'Andriamanitra izay tonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao Ni feuna usagi turi di
hiavako malala rehetra ao amin'ny tompo Jesosy. Androany a na hatrany amin'ny 4e étage ianao na 2e na première, isika atao ambanindriana rehetra izay manamaso entina ho jerenan'io mpanjiny ny azo fijaliana. Fa ny tsy zakany Satana indrindrany dia ny mibanjona an'izany azo fijaliana izany. Mpanjiny ry havana, ary androany araka ny teniko teo tena ataovy mitolefika mihitsy Satana mpanjiny ny azo fijaliana. Tsy ambaratelo lehibe ny nataon'Andriamanitra tompontsika teo ambonin'io azo fijaliana io. Tsy rehanao va fa nilazan'izao teo ambonin'io azo fijaliana io izy ho atsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra, ho an'ny kristianina rehetra hoe raha eo mamelan'ny eloko olona tonga ato am-piangonan'io fa tsy fantan'izay ataony. Tsaronao ve zany ry havana zany fitiavana lehibe zany? Mbola namafy ny fotsika ihany va isika? Aza manamafy ny fonareo fa ndeha ho tsorintsika eo anatrehany. Manantonao ka miondrika hoe Jesosy hanorika ny tongotra masina. Hitsangantsika rehetra hanao an'izany hira izany. Manantonao manuru kali tunggu masina aisaulu nasimedika mafauzikamba situnggu o Jesosy raiso hano ity ny tenako izay omena anareo izao natao fahatserovana misaora azy ao am-ponao. Saotra Jesosy, androany Jesosy raha misy marary arany nofo eto dia kapoka niatra taminao manko, nanasitrananao ny aretina rehetra, ka dia amin'ny herinao sy ny fahefanao Jesosy avy any Nazareta, sitrana ny marary rehetra eto amin'ity toerany ity hanio. Dia arak'izany koa ny kapoka ry havana, sotronareo rehetra ity ho ny tompo, fa ity ny raha ny fanekena vaovao nalatsaka ho famelana ho fanadiovana ary fanratana ny anaranao indray hany amin'ny bokon'ny fiainana. Misaora azy ao am-ponao. Mambe ny fitianao Jesosy, sambatra izay fa afaka mitazana ny fiainan-danitra satria anarana vaovao toko ny antsonanay. Nomenao anay ny rahanao, nanamboaranao an'ilay fonay vato lasa tonga fonofo. Sarobidy ny raha latsaka Jesosy. Tsy nisy famonjena manko raha tsy nandatsaka ny rahanao ianao. Saotra Jesosy, saotra fanay masina. Sarobidy aneny raha ny fitiavany ka ny fatoranay vainka ubina reritany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mipetraka ianareo. Jerijereo hoe ny eo akaikinao mipotra ny 32 amin'ny ve?
eo no alalàna fa tena olom-baovao ny olona iray. Ny soratra masina dia miteny ry havana fa raha tsara vany fonao moa tsy miramirana ny endrikao, tokony ho izany daholo isika rehetrarehetra, tokony tsisy olona mivotomolotra tsony eto. Na ho be orona mandra-piavon'ny tompo Jesosy dia homeo an'Andriamanitra hoe tia ny tenako Andriamanitra raitsy toa. Eo andeha ataontsika ny andininy voalohany ny amin'ny irana ataontsika teo hoe tsy angina reny ioby inoy anao ry ziona 1:7 no ataontsika ry havana eo am-panangonana ny kapoaka sy ny fanatanterantsika ny fanatitra an'Andriamanitra. Eto misy fotoam-bavaka fa ny miditra maraina amin'ny 7 sy amin'ny 10 ihany, fa amin'ny hariva tsy misy ny fotoam-bavaka noho ny fanokanana an'ireo zanakitsika any Ambatomirahavavy izany any amin'ny 4e étage zany manoloana zany dia tsy misy fotoam-bavaka any fa aty amin'ny premier étage sy ny 2e étage ihany no anatanterahana ny fampompivavahana alahady zay tsy tonga any Ambatomirahavavy zany dia afaka mivavaka ato ampiangonana izy. Ao anatin'izany ihany koa ry havana dia manasa antsika rehetra amin'ny sabotsy izao ao amin'ny sehatra maitso anala mahitsy. Zay ny tenenako tamboalohany teo hoe sambatra be tsika ato manana zava-maneno be ohatr'izao, fa ny any aminay ngeza be ny fiangonana nefa ny sibofery dia mampiametra-panontaniana be amiko hoe mba horehan'ireo vahoaka ireo tsara ve Andriamanitra ny teninao dia ho tonga any an-danitra. Tsy afaka tonga any an-danitra mihitsy manko ny olona ray raha tsy mandreny filazany tsara. Dia izany no anaovan'ny fiangonana ezaka zava-maneno ka dia anasana antsika rehefa avy eo misy zanaky ny fiangonana Ambohidratrimo Manala mijoro ao ivelany ao mandray ny karatra fanasana. Raha tsy mahazo eto ianao dia manasanao ho tonga any amin'ny sabotsy izao tontolo andro izy io iteran'i Jesosy sika. Ary tsy afaka tonga any an-danitra any tsy haiko fa angamba ny tsisy toriteny tsony ny tsisy famakiana soratra masina tsony, fa ny natao any dia fiderana ranoray fotsiny natao mideran'i Jesosy. Tsy haiko araka ny voasoratra ao anaty baiboly dia miderahan'i Jehovah, dia mety zany nataontsika any dia ho sataritsika ety amin'ny tany sahady izany fiainam-piderana ho any an-danitra izany. Ka dia manasa antsika rehetrarehetra ry havana ezaka zava-maneno mba ho solon'le sibofera dia mba ho sibofera ngeza be, mba zava-maneno tsara satria tsara ny Andriamantsika. Dia amin'ny sabotsysika ozy izy le amin'ny fandaran'izay ny fakahita raha mbola tsy tonga ny tompontsika zay tsy afaka makany Ambatomirahavavy amin'ny fotoana io dia manasa antsika mba ho tonga any tompoko. Eny ry havana, sambatra isika rehetra androany alohan'ny dia andehanantsika ody amarana an'izao fotoana izao isika. Ato anatin'ity dia misy teny ohatr'izao: raha misy olona ao amin'ny Kristy dia nareo manohy azy. Ahoana tsara za miteny voalohany, raha misy olona ao amin'ny Kristy noho izany vao tonga any an-tranontsika satria avy nandray an'i Jesosy
mandondona ny ao an-trano na mamovaravarana na amin'ny fiarahamonina na mpanofatrano na mpiray vodirindrina aminao tsisy arahaba tsisy nininona fa tonga de tenenan'izao izy tato niova nazoky eo niova satria ny olona ao amin'ny Kristy de tena olom-ba ovao mihitsy lazao amin'izany ny fiarahamonina misy anao fa sambatra nere olona le sambatra reto a sanatria manao reto sambatra reto ny mandray an' Jesosy ary zay ny nampijerenantsika tsirairay avy teo tokony efa ifakahita izy amin'izay mana tena nahitantsika rehetra any an-danitra ao andeha tsika hitsangana ary hamarana ny fotoana anaovantsika ny hira ny andiny voalohany alohan'ny tsodrano fa ny andininy fa efatra kosa ao arinan'ny tsodrano izany hoe sambatra ao Jesosy raha miaraka aminao fa ny lalanao de tena lafim-pahoriana tokoa 170 sy 700 no ataotsika. Sambatra ao Jesosy fomba ao amin'izay raha hiala eto amin'ity toerana masiny ity izahay dia tazomy mafy Jesosy hitoby manodidina hiaro anay ny anjelinao sy ny miaramilanao hanalikisa hiaraka andeha aminay Jesosy satria olom-baovao ao aminao izahay Jesosy Tompo efa anarana vaovao aneno antsonao anay manomboka an'io satria ny diovinao tamin'ny rahanao ny fahotana rehetra zany mahafaly be anay mihitsy Jesosy tamin'ity alahady ity fa reo zay midina any amin'ny fiainana tsy hita manko tsy afaka nandray anao intsony fa ny velona ny nandray anao ka dia terizo ao aminao mandrakariva izahay ary mifanainao masina no angatahako Jesosy eo hitari-dalana sy amin'ny fahendrena ho anay tsirairay avy ireto dia taio ny fiangonana manontolo Jesosy reo zay manana olana sy ady sarotra fantatro fa efa nenonao tany an-danitra anio ka hiteny ianao hoe ho avy any soanareo taio Jesosy dadarandrena atoandro sy ny ankohonany hamery azy mandrakariva ianao hitantananay hatrany an-danitra Jesosy misaotra eram-poeran-tsainanao nomenao anazy zay mbola mananatra anay ka dia meo azy ny fahasalamana mandrakariva Jesosy taio zao fiangonana tany nanandrano zao mba hitona olona marobe ho any amin'ny lapan'ny voninahitra ao Jesosy tsy ny eto any fa ny FPVM maneran-tany ray manontolo saotra Jesosy rainay zany an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao ho atao any sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra meo anay an'io nanana sahaza ho anay mamelana elokay namelana izay melika taminay dia aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy ho anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay raisy ny tsodrano zay tonomboka amin'ny fahefan'ny lanitra ho anareo rehetra hitahy anareo Jehova aza matahotra na mangorohoro fa efa navaozin'Andriamanitra ianao ka nylazany hoe aza matahotra fa ampy ho anareo ny fahasoavako saotra Jesosy misaotra tompo tsara indrindrany amen zao sakaizanao Jesosy no ampiko ny soa feno haravona sy lavitra manjo zao sakaizanao Jesosy no ampiko ny soa
eky mivonina tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika, mipetraka kely daholo tsika rehetrarehetra manaraka ny fandaminana apetraka ireo tompon'andraikitra tompo. Be